Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Anio alatsinainy 12 ny volana Aprily, andro faharoa amin'ny herinandro anio ry havana. Mirabantsika amin'ny anaran'i Jesoa indray ary velona trapamonjena ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana ry havana. Izara amintsika ny mofinaina ary indrindra ifampivavaka isika. Ka dia manasana ho ary iombona ho amin'izany. Ka dia ho aminareo anie ry havana ny fahasoavan'i Jesoa Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ho aminareo anie ny firaisana amin'ny fanahy masina. Iombona mivavaka isika. Ry Andriamanitra ranay izay ny an-danitro, feno tokoa ny fifalianay satria manana anao Andriamanitra izahay. Dia Andriamanitra velona, lay nanome an'i Jesoa Kristy Tompo, lay maty nefa velona indray, ary velona ka manjaka mandrakizay eo ankavananao Andriamanitra ray any amin'ny lanitra. Endre ny fifalianay, raha mbola ao anatiny indrindra ny fiombonana amin'ny fahatsiarovana ny tsangananao tamin'ny maty ny fiangonana. Ka dia mba te hanana anjara amin'izany mandrakarivo izay Tompo, ka dia ampitoero aty anatinay ny fanavotany Kristy, mba hanafaka anay amin'ny fahajambana rehetra, izay manakona anay, tsy ahitanay ny hery sy ny fahefanao Tompo. Andian'izao herinandro vaovao izao indray izahay indro efa miandry anay sahady ny hazakazaka amin'izao herinandro izao. Samy mba tanteraka ny fihazakazany izay. Ary ao koa miandry anay koa ny ady Tompo, ny ady izay fahita eto ambonin'ny tany satria eto izay mahita fahoriana. Dia ampianaro izay mba handresy amin'ny ady rehetra. Ary indro koa Tompo, eo ampelantananao ny finoanay, ka tsisy hanozongozona izany finoanay izany, na dia mety ataon'ny Satana ihany azy izany. Tompo ampioreno ary ny finoanay amin'ny fanavotany Kristy. Mitenena amin'ny araka ny fombanao Tompo ary amin'ny alala izao ny teninao izay toriana izao. Ka dia aoka ampitoerany fanahy masina ao anatinay izany. Mihaino ny vavakay Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andehantsika ry havako anaraka ny vaky-teny. Arak'izay hita amin'ny filazany tsara an'i Jesosy Kristy araka ny Lioka 4:20, manomboka amin'ny 17 zany ka hatreny amin'ny 4:20. Lioka 4:20 ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary indreo nisy roalahy tamin'ireny nandeha tamin'izany andro izany akany amin'ny vohitra atao hoe Emaosy, tokony 80 stadio raha ny Jerosalema. Dia niresaka ny amin'izay zavatra rehetra nanjo izy, ary raha mbola niresaka sy niara-ny saina izy, dia nanatona Jesosy ka niaraka taminy. Nefa ny mason'ireo no ajonona mba tsy hahafantarany azy. Ary hoy izy tamin'izany, ahoana ny teny resahanareo eny am-pandehanana izao? Dia nijanona ireo sady nalahelo tarehy. Ary ny anankiray izay atao hoe Kleopasy namaly ka nanao taminy hoe, ianao rery va ny vahiny mitoetra any Jerosalema tsy mba mahalala izany zavatra tonga ao tamin'izao andro izao? Fa hoy izy taminy, zavatra manahoana moa izany? Ary hoy izy roalahy taminy, ny amin'ny Jesosy avy any Nazarety, mpaminany mahery tamin'ny asa sy ny teny, teo anatren'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Dia ny amina ny loham-pisorona sy ny mpanapaka eto amintsika azy, hanamelohany azy ho faty, sy ny nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Nefa nantenainay fa izy no ilay efa hanavotra ny Israely, ary tsy izany ihany fa androany no andro fahatelo hatramin'izay natongavany izany. Nefa kosa ny vehivavy sasany izay namanay navery hevitra anay, fa tany amin'ny fasana maraina koa izy. Ary raha tsy nahita ny faty izy, dia tonga ka nilaza fa efa nahita anjely ny seho kosa, izay nilaza fa velona izy. Dia nandeha ny sasan'izay nomba anay, ka nakany amin'ny fasana, ary nahita arak'izay nolazainy vehivavy, nefa izy tsy hitany. Ray masonao,
manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia ho aminareo ny ry havana, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Izao teny hitantsika eto amin'ny filazantsara araky ny Lioka izao dia mitantara ny zavatra nitranga anankiray tao aoriana nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Mpianatra Rola no tantaraina eto izay iverina fa kilôpany anankiray. Io moa dia voalaza amin'ny Jaona 8:5-20. Ary Simona Petera no andraisana izay voalaza eto any amin'ny Lioka 5:7-7 dia maneho izany. Ka ireo Rola reo no heverina fa nandeha ho any Emaosy ry havana. Ka eny am-pandehanana eny izy dia tafara-dalana taminy Jesosy. Dia ny fiarahany tamin'i Jesosy dia tsy nahafantatra an'i Jesosy izy ireo. Ary dia izay ry havako nandeha nakinantsika indrindra ny lohahevitra izay banjinina amin'izao mofonaina ho antsika amin'ity andro ity izao dia eo amin'ny 9:20. Andenga ry havana averintsika vakina ny eo amin'ny 9:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa mason'ireo no azonina mba tsy hahafantarany azy. Ao zany no sary azontsika an-tsaina ry havana. Dia indro izy Rola mandeha ho any Emaosy ary Jesosy dia tafara-dalana taminy ilay Jesosy vao nitsangana tamin'ny maty. Mifankalala tsara izy ireo kanefa ny zava-misy eto dia hoe no azonina mba tsy hahafantarany azy ny mason'izy ireo. Ary izay indrindra ry havana no andeha angalantsika hafatra hoe nahoana reny dia tsy nahalala an'i Jesosy reto mpianatra reto nefa tena nahafantatra azy. Tsy hoe niova endrika tahaka amin'ilay tany amin'ny tendrombohitra akory Jesosy ry havana. Fa misy resaka ara-panahy mihitsy eto izay tena mahaliana ny mahalala azy. Ary izay no hitaritana antsika hoe tokony hiorina tsara ny finoantsika. Fa raha mbola ao anatin'ny tsy finoantsika ry havana dia voazona ny masontsika tsy hahafantatra an'i Jesosy. Izay ny anankiray raha mbola ao anatin'ny tsy finoana isika dia voazona ny masontsika tsy halala an'i Jesosy. Ary ny faharoa dia izao, rehefa tonga kosa ny finoana marina dia misokatra ny masontsika ka mahafantatra an'i Jesosy tsika. Andeha ary ho jerentsika izany zava-nisy izany ry havana. Raha mbola ao anatin'ny tsy finoana isika dia voazona ny masontsika tsy hahafantatra an'i Jesosy. Zava-misy ary ry havana dia izao hoe efa vitany ny famonjena. Tanteraka izay nambaran'ny soratra masina eto. Ny amin'i Jesosy indrindra ny fanambaran'i Jesosy hoe ravana ao anatin'ny 3 andro ny tempolo fa hatsangan'i Jesosy indray ao aorian'izay. Izay milaza zany fa ny tenany eny ho ravana io kanefa dia hitsangana maty izy. Tanteraka soamatsara izany eto. Ka ny olona rehefa tsy mino dia tsy manaiky izany ry havana. Porofon'izany ny zavatra hita eto na nahoana moa izy Rola reto. Dia voalaza ny amin'ny 9:12 dia nijanona ireo sady nalahelo tarehy. Ary tonga zao ady hevitra be dia be zao. Ny amin'ny tsy nahitany ny fatin'i Jesosy io. Na dia vaovao malaza azy zany hoe tsy hita ny fatin'i Jesosy dia toa hitany koa nefa ny tsy finoana tao amin'izy Rola nakaiza ary ty Jesosy ty ny tsy miseho toa tsy hita. Nalahelo tarehy satria toa poakaty ny filazan'i Jesosy ny amin'ny tenany. Toa tsy marina zany ny filazantsara rehefa malalo. Andehantsika hipetraka amin'izany tokoa satria efa tokony andro ny finoana anie izao. Sambatra izay tsy nahita kanefa nino aho Jesosy. Afatra ho antsika izany raha ohatra ny Tomasy tsika. Tomasy nge rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy za tsy mba ino mihitsy
hoe nitsangana tamin'ny maty Jesosy raha tsy hitako ny tanany ny diapatsika taminy. Tenin'ny Tomasy zany. Ary tsika ry havana dia tsika tena tsy nahita e. Inona ny mbarambaranao ny amin'izany? Ary ndraindray tsika dia mitady fanambiny ohatr'izany tokoa. Za aloha dia tsy mino an'izany e. Za indray aloha dia zao maneho ny tsy finoana eo tsika. Ary ndraindray tsika dia tsy te ino koa aza ny amin'izay lalana hitondrany Jesosy tsika sy ny amin'izany Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina izany. Ary ndraindray tsika dia lasa tena mora miova finoana zany mihitsy ka mivily ry havana. Ary io moa lazain'ny mpanao salamy voalohany hoe sambatra anie izay tsy mandeha amin'ny lalana falehan'ny mpanoty sy ny mpaniratsira. Fa andehantsika andeha araka lalàn'i Jehovah, izany no tokony sitratsika. Salamy voalohany manambara amin'izany. Ary dia mitoana antsika mihitsy zany hoe misy lalana hafa izay tokony hizorantsika anie. Ka ialana avokoa izany tsy finoana rehetrarehetra izany. Satria efa vitan'i Jesosy ny famonjena. Andehantsika ry havana mba raha mbola malahelo ianao raha mbola tsy mino ianao dia tsy nahafantatra an'i Jesosy zay. Ary le hevitry ny teny eo no azonina mba tsy hafantarana azy dia ohatrandraitsika eo toy ny olona jamba ve zany. Lasa tsy mahafantatra indray. Mijery nefa tsy mahita. Ao anatin'izay no misy hevitra hoe jambo. Izany hoe mitoetra ao anatin'ny aizina ara-panandro esantsika eto ka tsy mahafantatra ny Jesosy. Fa ny aizina ara-nofo ry havana dia tena tsy lalàna mihitsy izy hoe Jesosy ve ty eto akaiky ty manatona ty. Tena tsy fantany izany. Aizina ara-nofo izany. Nda tsy nahafantatra azy. Fa le ara-panahy ry havana no hitaritana antsika ankehitriny hoe andehantsika hanaly. Andehantsika tsy hitoetra ao anatin'izany alahelo izany. Fa ny olona izay tsy manana ny Jesosy zany tsy mino ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty tsy mandray an'i Jesosy tompo dia izao tsy mahafantatra an'i Jesosy izy. Soratra masina nefa dia toriana sy ambara amintsika mandrakariva ary mbola be ihany miazoazo ny amin'ny finoana ry havana. Ry havana malalo, ndehantsika hipita amin'ilay faharoa ary hoe rehefa tonga tamin'ny finoana marina kosa izy mirahalahy zany eto raha izy mirahalahy no resahana dia inona zavatra nitranga? Misokatra ny mason'izy ireo ka nahafantatra an'i Jesosy. Eto Jesosy mihitsy no mampianatra azy eto. Dia hazavain'i Jesosy eo. Zavatra manahoana moa zany? Dia miresaka izy ireo lany amin'i Jesosy avy any Nazarety izy ene lay mpaminany mahery amin'ny teny sy ny asa teo anatrin'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra kanefa dia izao natolotry ny loholona izy sy ny mpisorona ny mpanapaka teto amintsika mba homelohana amin'ny faty dia nombona tamin'ny hazo fijaliana izy. Dia manazava eo izy satria ny zavatra efa nampianarin'i Jesosy koa azy anie talohan'izay ny amin'ireo vehivavy izay nandeha. Ny toyiny moa dia malala mihitsy eny amin'ny 9:20 hoe ry adala sy votsatsaina ka tsy mino izay rehetra nolazainy mpaminany. Moa tsy tokony niaritra izany va Kristy ka hiditra amin'ny voninahiny? Dia nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara tamin'ny hevitry ny teny nilaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. Ary tsika nge ry havana ny soratra masina izay ambarantsika dia manambara an'i Jesosy. Fa ny tsy fahalalantsika zany ny tenin'Andriamanitra. Mety hoe tsy afaka mamaky baiboly tsika noho ny antony maro samihafa. Ary anisan'izany le fanjambana ataon'ny devoly amin'ny masontsika dia tena tsy haintsika mihitsy mamaky baiboly ary tsy fantatsika koa ny dikany sy ny ambarany. Anika tsy tonga amin'ny fahalalana tsara an'i Kristy Jesosy tsika. Zavatra mety mitranga zany fa ao anatin'izany ry havana no izay ijoroantsika tsara ka anehoana indrindra fa rehefa ampianarana tsika dia tokony ino. Manana ny fampianarana ary ny fiangonana ry havana. Maha-protestanta réformé antsika zany ao ny sehatra maro izay hitaizana sy anabeazana antsika ry havana. Ary rehefa tonga amin'izay tsika hoe mahalala ny soratra masina dia inoana fa mahafantatra an'i Jesosy. Fantatrao ary hoe Jesosy io, izao ny fanambarana eto,
aoka inotsika ry havana zany hoe i Jesosy dia mpaminany mahery amin'ny asa sy ny teny teo anatin'Andriamanitra sy ny vahoaka rehetra. Mino zany vahenao ry havana. Dia tsika mbahiny io Jesosy io angeka ny melohan'ny ho faty izy nombona tamin'ny hazo fijaliana. Mino zany venao ry havana. Zany le Jesosy tsika. Io Jesosy io ane ry havana, io le nanavitra ny Israely ary mbola nanavitra tsika koa izy ho afaka amin'ny fahotana rehetra tsika. Io le nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Mino zany vahenao ry havana. Io Jesosy io nge ry havako lay nojeren'ny vehivavy teny amin'ny fasana dia tsy mitoetra ho pasana intsony fa Andriamanitra velona. Zany ny Jesosy tsika ary toy ny moa dia nitsangana tamin'ny maty izy dia niakatra ho any an-danitra izy. Io nge le Jesosy tsika ry havana. Ary io Jesosy io ry havana dia maniraka tsika mba hilaza izany vaovao mahafaly zany amin'ny olombelona rehetra. Io no any mpamonjy, io no any mpanavitra tsika. Ka raha mino ry havana ianao tonga aminao zany finoana marina zany misokatra marina ny fahalalana ao an'Andriamanitra ary tonga mahafantatra an' Jesosy ianao ka hiteny fantatro izay noko dia miorina tsara zany ny finoanao hoe Jesosy Kristy tokoa no any mpamonjy. Andrasana amintsika ane zany ry havana. Zany fahalalana tsara ny Jesosy zany mba hiorina ny finoantsika dia hitsatsika ny fiadanana. Eto mpamaranana ry havana raha toa ary mbola tsy manana ny finoana ianao dia mbola mitoetra indrindra ao anatin'ny aizana. Tonga aminao ny alahelo, tsy manana fifaliana ianao na dia kristianina aza. Eo ny trangan-javatra maro samihafa, malahelo elo mandrakariva. Eny indrindra moa natria ny fahafatesana sy ny ady maro. Tonga olona diso fanantenana ianao. Fa ny olona diso fanantenana ry havana tsy mahafantatra an' Jesosy fa miorina ane fanantenana kristianina fa nitsangana tamin'ny maty koa Jesosy. Iny fitsanganan'i Jesosy tsy mafitiny no lalana manokatra indrindra ny fanantenana ho antsika isan'andro. Ary ny farany ry havana dia zao hoe mba ho resitsika koa ny tahotra rehetrarehetra. Fa ny fiainana dia feno tahotra. Ary ndraindray dia mandeha ho azo amin'ny fiainantsika ny tahotra samihafa. Fa rehefa tena manana ny Jesosy tsika, mahafantatra ny Jesosy tsika miala ny tahotra rehetra. Ka hitenena ny Tompo aza matahotra fa efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao ay ianao. Tonga ary ny fotoana ry havana. Tonga ny finoana marina isika. Misokatra aminao misokatra ny masonao ka mahafantatra an' Jesosy ianao. Mandehana reo amin'ny Jesosy. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitra misaotra anao raha tamin'ity andro ity nanokatra ny masonay ianao. Ka nambaranao sy nazavanao taminay tokoa. Tamin'ny alalan'izany teny izany, lay Jesosy lay ihany mpamonjy anay. Eny Tompo fa eo anatrian'izay maha olona anay ka atao Jesosy indraindray izay dia tena hoe mijamby. Indraindray izay tsy mahita. Indraindray voazona ny masonay tsy hafantatra ny marina eo amin'ny fiainanay. Fa le diso otrany, ny alahelo ny tahotra ny diso fanantenana zany ny ainanay eto amin'ity fiainana ity. Fa ianao tokoa Jesosy misaotra raha nanambara taminay ety amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana. Andresy ny fahoriana rehetra izay, indrindra amin'izao aretina mandringa an'izao Jesosy, izay mahavery hevitra ny maro, na dia ny kristianina aza. Tsy fantatra izay ho atao ramby aminay izany. Fa ampafantaro anay ny tokony ataonay ka dia ampitomboy ny finoanay dia iorina tsara ao amin'i Jesosy izahay. Saotra indrindra ary na raha nahafantatra anao izay tamin'ity andro anao ity ary zany no azononay amin'ny hoavinay rehetra. Fa fantatrahy izay inonay. Saotra Jesosy noho izay rehetra nataonao anay ary. Ho herinandro vaovao andresena indray ity herinandro tiavinay ity fa iarahanay aminao Jesosy zany ka dia miara mametraka ny fiainanay rehetra eo am-pelantananao izay. Na niara-nofonay na niara-panahinay dia tsisy arombaka anay eo am-pelantananao any. Ny hoaniny, ny sotroina, ny tafiany
Ny anom-panahy mahavoky dia ny teninao hoe hamelona anay izany anie. Dia ny anio sy ny ampitso ary mandrak'izainay ary dia atolotra izy sy apetrakay eo ampelatananao ry Jesosy Kristy Tompo. Misaotra Jesosy. Dia amin'ny anaranao mavonjy no angatanay izany vavaka izany. Sitraka indrindra ary ny manakambana ny vavaka amin'ilay vavaka tsara nampianarinao Tompo manao hoe Rainay izay ny an-danitra, ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, hatao any sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra, omeo anay anio izay anona sazao anay, ary mamelà ny elokay, tahaka ny namelàna izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Saotra ny Tompo ary tsika ry havana no ity fotoana ity izay tanteraka soamantsara, dia aza matahotra, aza manahy, momba anao Jesosy, dia mangatà amin'ny Tompo mba hitombo ny finoantsika, ary dia tsy voazona ny masontsika fa hafantatra ny Jesosy. Raisaron'ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo, fiadanana ny ho an'ny rahalahy sy ny fitiavana ambany finoana, avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompo, ary ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy amin'ny fitiavana tsy mety levona, mandehana ary amin'izao herinao izao, ary matoky ny Tompo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka, ary ny fanahy masina. Amen. Izurako azuku mifamunze nakautanako siyivi livilitsu nizanitiaku firuswachani atana paranitani itaku milalatsa takaizuraku azuku mifamunze nakautanako siyivi livilitsu nizanitiaku firuswachani atana paranitani nawaizan lala nambulale simancingrusu sumazum cokandaranaku satria panumpu izay kulevati ngatau tantu cimaisi efana satana defali maminga na fon faza malaina nawaizan lala nambulale cimaisi ngurusu sumazum cokandaranaku satria panumpu izay kulevati ngatau tantu cimaisi efana satana defali maminga na fon faza malaina itaku milalansa takaizuraku azuku mifamunze nakautanako siyivi livilitsu nizanitiaku firuswachani atana paranitani
satraka izorako azoko mifamonjy nakaotanako tsy ivilitso ny zany tiako firosoatrany atranaparanitany ko matokiry mpanompo matoko fa tsy maintsy mandresy fasedra sy ny fitsapana natao mbanefy ko azataitranako mikoropaky anao ny am'zany fa mivavaka sy ny finona natao matazakatrany ko matokiry mpanompo matoko fa tsy maintsy mandresy fasedra sy ny fitsapana natao mbanefy ko azataitranako mikoropaky anao ny am'zany fa mivavaka sy ny finona natao matazakatrany hitako ny lalatsatraka izorako azoko mifamonjy nakaotanako tsy ivilitso ny zany tiako firosoatrany atrana